Ny 14 juillet 2017 lasa teo dia tantara mampalahelo anankiray zay nitranga tamin'ireo délégation mpanaradia ny marika Tatandraza. Accident mahatsiravina zay nitranga tao amin'ny fiainan'izy ireo araka izao sary hitantsika maso eto izao. Marihana fa ny mpanao politika Hery Rajaonarimampianatra any no tambadiky n'izao raharaha izao noho ny fivoriam-bavaka izay natao tany amin'ny distriktin'ny Bekily Androy Atsimo dia natahotra i Hery Rajaomampianina satria heveriny fa misy raharaha politika no ambadiky n'io fivoriana io. Koa noho izany dia nandefa miaramila misy any amin'ny 300 latsaka any ho any araka ny vaovao heno no nalefan'ny Hery Rajaomampianina hanaparitaka sy hanakana ny fivoriana izay nahazahoana taratasy ara-dalàna tamin'ny distriktin'ny Bekily. Vokatra izany dia naparitaka ireo olona izay saika hamonjy fivoriana tany Bekily tamin'izay fotoana izay. Nanome tao-pihatrano ny mpanao politika Hery Rajaomampianina tamin'izay fotoana izay fa mila voloana ireo olona misa 300 mahery izay saika hamonjy ny fivoriana manaradia ny marika Tatandraza. Ka noho izany dia nokaramaina ny chauffeur tamin'izay fotoana izay mba hanao accident nefa jereo zay toerana hitantsika maso zao fa toerana tsy tokony ha-accident tomobily zao raha ohatra ataontsika hoe mba nanao constat ihany ny gendarme tamin'ity fotoana ity. Tokony toerana tsy hahavadika tomobily nefa dia fanahina natao mihitsy ny an'ny chauffeur mba hamono ireto olona izay mpanaradia ny marika Tatandraza ireto. Tamin'izany fotoana izany moa dia maro naratra, maro ny maty tao anatin'ny accident. Tomobily roa nifanesy nefa samby accident daholo ireo tomobily ireo ary olona 300 latsaka teo eo maheriny zany aza no naratra mafy ary maty ny akamaroan'izy ireo tamin'izay fotoana izay. Mpanaradia ny marika Tatandraza ireo olona ireo, délégation mpitoro filazantsara izay saika hanao fitoriana filazantsara ao amin'ny distriktin'ny Bekily nefa dia nosakanana ary novonoana ho faty mihitsy aza araka izao hitantsika sary mampalahelo izao. Tena mampalahelo ary tena mampalahelo malatra-dranomaso ny zava-mitranga ary zany mahatonga ny marika Tatandraza hitantsika tena malahelo foana satria nipotehiny mpitondra fanjakana malagasy ny fiainany. Tena nipotehina fanahiny mpitondra fanjakana malagasy mihitsy. Hitantsika zao sary mampalahelo izao mihitsy, betsaka ny maty, betsaka ny naratra noentina teto amin'ny province ny Toliara hatao hotsaboina ireo olona accident tamin'izay fotoana izay. Betsaka ny naratra tamin'izay sprinter maromaro moa no nokaramaina nakan'ireo accident tany satria ilay tomobily nitondran'izy ireo dia efa simba fa tsy afaka nandeha intsony. Noentina teto amin'ny hôpitaly ny Toliara ny olona naratra tamin'izay fotoana izay. Tena nampalahelo ny zavatra nataony président filoham-pirenena Hery Rajaomampianina. Efa ela président Hery Rajaomampianina no nanenjika any marika Tatandraza namingana nanao izay fomba tsy hahalany azy hahatonga azy tsy ho lany filoham-pirenena. Tena mampalahelo izao tantara hitantsika maso mivantana izao. Izany indrindra mahatonga ny marika Tatandraza amin'izao fotoana izao dia tena mirehitra ny fahatezerany amin'ny mpitondra fanjakana malagasy satria efa mahatsapa fa tena fa tsy rariny intsony ny zava-mitranga eo amin'ny fiainany araka izao hitantsika mivantana amin'ny sary izao. Tena mangoraka ny fony hoe zao foana ve ny hafaran'ny fiainako, toro filazantsara blokena, manaosin'Andriamanitra enjehana, alefa ny avis de recherche aty, alefa ny fagnenjehana resy aty, mandadare maro samihafa. Farany marika Tatandraza fa tsy haintsony izay iainany satria fa napotehana foana nataon'ny mpitondra fanjakana ny fiainany hatram'izay na ny tany alanan-kery, ny fananana alanan-kery, tsy haintsony izay aleha, tsy haintsony izay hipetrahana eto amin'ity Madagasikara aty. Ka nandray fanapahan-kevitsy marika Tatandraza fa aleo hiady amin'ireto mpitondra fanjakana malagasy mitaky fanovana ny fiainany miaraka amin'ireo mpitolona député 370 izay mivonona amin'izao fotoana izao hitaky ny fiovana eto amin'ny raharaha ny firenena malagasy satria samy mahatsapa avokoa fa samby tsy rary ny zava-misy. Marika Tatandraza ny voalohany mahatsapa indrindra ny tsy rary ny manjo azy eo amin'ny fiainany izay ataon'ireo mpitondra fanjakana malagasy araka an'izao sary hitantsika izao. Vahoaka tsy manan-tsiny nefa dia vonoana fotsiny mba hahazoana seza, mba hahazoana fahefana nefa dia ampiharana ny hetraketraka, ampiharana ny vonon'olona. Tena fa tsy rariny intsony ny ataon'ny Hery Rajaomampianina. Betsaka ny olona accident fa tsy marika Tatandraza ihany no potehina. Hitantsika regny tanorin'ny FJKM izay nanao hira federana hanao tafika masina dia nivonoina. Izany hoe tena nanao famonoan'olo mahatsiravina tamin'ny accident be da be teto Madagasikara Hery Rajaomampianina.
izy daholo nitambadiky ny reny. Hitantsika tsara fa be da be ny olona naratra, be da be ny accident tamin'ny andron'ny mpitondra rehetra, tamin'ny hery Rajamampianina na be da be ny accident teto Madagasikara. Izy nitambadiky ny reny famotehana vahoaka ohatran'ny reny. Zany ve rangaha de ho rariny. Zao sary hitanao zao ve de rariny zao. Tena mampalahelo ange zao raha olo olo hanaosan'Andriamanitra ve de potehina ohatran'izao président. De mba rariny ve zao zavatra ataonao zao? Rariny ihany Marc Tatandraza raha mitaky ianao hiala hametram-pialana. Ary araka ny teny Marc Tatandraza moa raha tsy hametram-pialana i président de ho avy ny coup d'état, ho avy ny fanonganam-panjakana. Mitaky ny famelam-pialana, fametraha-pialana ny président fa tsy rariny intsony zavatra vitany, fa tsy rariny intsony zavatra ataony araka zao sary hitantsika maso zao. Tena fa tsy rariny, efa tena mampalahelo. Vahoaka tsy manatsiny vonoina fotsiny ohatran'izao. Na de natao aza ny fitsarana tamin'izay fotoana zay, de nimidian'ny fitsarana tsy hita maso zao zavatra mitranga zao. Zao ve ry fitsarana ny Toliara, jereo zao zavatra zao. Rehefa mibaiko zany président Hery Rajamampianina de magnaraky ny baikonareo, nefa zanaky Toliara de vonovonoiny reto mpanao politika voalavo reto. Tokony ho tonga saina ihany tsika am'izao zavatra mitranga zao fa tena mampalahelo ane zavatra ataon'ny Hery Rajamampianina. Tsy tokony hanaraka anazy tsony tsika vahoaka zay mahatsapa zay zavatra tsy rariny ataon'ny président zao. Fa tena mampalahelo ane raha olona ny zavatra vitany ity présidentsika ty président mpamono olo, président mpanao ramandrika ary mpamotiky fiainan'olo, mpamingana tanteraka ary fasan'ny président Hery Rajamampianina Hatsaminela mamingana ny adversaire. Atahorany Marc Tatandraza satria hainy fa ho lany raha vao Marc Tatandraza nilatsaka filoham-pirenena de finganina iazahany potehina, iazahany aringana, ataony zay fomba hamotehana any Marc Tatandraza araka zao sary hitantsika zao. Mampalahelo, tena mampalahelo, tena mampalahelo. Malata-dranomaso mihitsy ny zava-mitranga, tena mampilatsa-dranomaso. Tanora mpitory filazantsara de vonona ohatran'izao. Mpitory filazantsara ve de aringana ohatran'izao monsieur président? Mba rariny ve zao zavatra ataonao zao? Tena mampalahelo nge zao zavatra vitanao zao olo hanao asan'Andriamanitra hitory filazantsara de aringana ohatran'izao. Mba azahoanao seza. De ny chauffeur koa de nanaiky fotsiny koa ny karamaina vola. Hatsam'ny patron tomobily aza de nanaiky daholo tamin'izay fotoana zay. Ny patron tompon'ny tomobily io nanaiky satria samby voalavo baka Antananarivo agny avokoa izy ireo, samy malamalova voalavo. De nifagnaraka ihany hoe poteo côté reto fa reo ho lasa lany filoham-pirenena de aleo poteo reto andatsao mandadare gadrao mandritsin'izao taona. Aringany reo délégation mpiaraka aminazy ireo, mpiara-mivavaka aminazy ireo, akatony ny fiangonany sy mbao tanteraka, potepoteo aby, aza vela hivavaka, aza vela hitory filazantsara, aza vela halaza, vonovono daholo ny mpanarady azy, am'izay izy mahatra, tsy afaka milatsaka filoham-pirenena intsony. De seza ve de amonoanao vahoaka, seza ve de amonoanao olo tsy manatsiny, de jereo zao olo mampalahelo be reto tanora reto, malahelo reto namanazy am'izao fotoana zao, malahelo reto ankizy reto hoe izao ve zahay de nivonona ohatran'izao, de nipotehina ohatran'izao. Ka de tonga saina antsika rehetrarehetra am'izay sary zay. Misaotra tompoko.